somary nanaitra ny maro ny amaron'ireo kandida izay nametraka ny antota taratasy filatsahako fidiana izay nahatratra 970 tsy nisy afa-tsy ny 930 no afaka andray anjara ao anatin'ity fifidianana ity raha ny lisitra izay nivoaka farany. Misy ny fanamarihana izay hoentin'ireo olo-pirenena samihafa hita teny an-dalana teny ary manana ny heviny izy ireo anatin'izany. Be dia mety hiparitaka ny vaton'ny olona dia tsy pas la peine hoe tsy maintsy izy indray zany fa raha ny tianao zany mety hoe tokony firy raha ny tokony limité hoe mifiry ça suffit tsy azoko ina tsy azonao anatin'ny lisy ina tsy azonao anatin'ny lisy hoe ohatran'olona ohatran'olona efa fatapoky daholo izy mianakavy eo fa fahitanao an'ilay hoe betsaka ny abetsaka lisy ve mety aminao sa zay tokony mehera ihany ny latsaka tokony firy zany raha nietrehtra ny tokony latsaka amin'ireny rehetrarehetra tsy ho azo raisiny ihany fa tsy ho rehetrarehetra jiaby firy moa reo eo tsy efa firy mananjo mifidy aloha dia mifidy dia misy soa be dehibe zao iny na 970 mety aminao ve izy hoe be dehibe ohatrany zany rehetra ka lehibe loatra dia tsy androaka na tsika zay ho fidiana fa raha aminao tokony hoe firy ihany na hoe ohatrany mba faravaratsy hoe eo amin'ny folo eo be loatra aloha ilay izy sady be loatra zany ilay izy dia tokony hoe tsy ho be dehibe ohatry ireny satria raha ifidy zao dia tsy hita hoe izy no fidiana amin'ireny fa raha nietrehtra tokony hoe ampifiry eo zany tokony hoe na 5 na 9 ohatr'izany satria raha ifidy an'izy hoe nao va eo dia variana hoe iza no tena ho alaiko amin'ireto olona reto tsy fantatra ntsony ilay izy fa hitanao an'ilay tena reo latsaka ireo raha hoe misy tokony tsy latsaka mihitsy ve amin'izy ireo sa misy aloha tokony tsy latsaka ntsony tokony hoe olom-baovao mihitsy zany no tokony eo ilay olona efa teo zany tokony tsy ho eo ntsony no tena maro misy zao ohatrany zao fa olona efa lehibe ireo hoe dia aiza ntsony ny ahafahany tantana firenena raha ohatr'ireny